Fandevenana ny Andriambavy Elisabeth II izay avy notimandry tamin'ny 8 septambra 2022 teo, izay indray zany no hoadiadintsika eto. Tonga soa atao fandaharana zany foresanty Kanada indray ianao ary dia makasitraka indrindra ireo mpanaraka tsy tapaka. Nodimandry ny andrarezan'ny Anglisy dia tsy izy izany fa ny Reine Elisabeth II. Natao tamin'ny fomba makotrokotroka tamin'ny 19 septembre 2022 teo zany ny fandevenana azy. Fandevenana izay isan'ny atao hoe nalaza indrindra teto ambonin'ny tany raha oharina amin'ireo lidera sy ireo olo-malaza izay nalevona hatramin'izay zany dia izy sy ny Papa Jean Paul II zany no isan'ny ataontsika hoe fandevenana nalaza indrindra, satria dia ny lohandohan'ny mpisorona rehetra, ny filohan'ny repoblika eran'izao tontolo izao, ny ireo karazana mpanjaka misy eran-tany, ireo karazana olona malaza dia tonga nanome voninahitra ny fatin'izany Elisabeth II izany. Saingy tao amin'ny protocole izany no nisy an'ilay hoe karazana tsy fanasana ny filoha rosiana Vladimir Poutine sy ireo manodidina azy izany, izay miaro ny foto-kevitra hijoroany zany ireo zany no tsy nahazo ny fanasana. Tsy idirantsika lalina nefa ny amin'izay zavatra rehetrarehetra izay fa manana ny antony ihany koa zany ny hoe ny Anglisy ny tsy nanasany an'ireo olona ireo. Ny mpanjakavavy Elisabeth II efa maromaro ny émission izay napetrako teto, nasehoko teto ny amin'ny fombafomba fiainany sy ny fombafomba fisainany. Hifatoka isika zany teo amin'ny fandevenana azy izay naharitra herinandro maromaro, 2 herinandro zany rehefa tena dinihana zany ny fotoana niandrasana azy zany, satria dia mbola nentina tamin'ireo